Anjaran'ny Arlando ny mamaky soratra masina androany. Miaraka maka nyteny soratra masina atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izany dia hitantsika ao Korintiana voalohany toko fahaenina andiny fahafanambinifolo. Mandosiro amin'ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny amin'ny ivelan'ny tenany ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miahatra amin'ny tenany. Inona angary Arlando no atao hoe mijangajanga? Ao tsy-haiko fa tsy haiko ny mamoaka azy. Ny hoe mijangajanga dia azo faritana eo amin'ny mpivady, eo amin'ny tanora ary eo amin'ny ankizy. Eo amin'ny vady ny dikany hoe mijangajanga dia na makavadin'olona na olona efa manambady nefa mety alain'olona hafa indray. Eo amin'ny tanora ny atao hoe mijangajanga dia tsy mivady kanefa manao firaisana ara-nofo. Eo amin'ny ankizy kosa ny atao hoe mijangajanga dia ankizy mijery vidéo porno sy mijery sary vetaveta. Rehefa namarina amin'ny fampivavahana maraina i Arlando dia matotra be izy, tsy nome ohatry ny teo intsony. Dia namarina tamin'ny vavaka izy ka nanao hoe iaraka ivavaka aritsika. Andriamanitra, misaotra anao indray izay fatafiaraka eto indray mamakioraka. Dia misaotra anao koa izay tamin'ny teninao nomenao anay. Mifonona aminao koa izay tompo tamin'izay zavatra ratsy ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mangataka izay tompo manolora amin'ny zava-doza izahay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Rehefa vita amin'ny fampivavahana maraina dia niresaka amin'izay izay mianaka ka nivoaka amin'izay izao tantara kely rehetra izao avy amin'ny zavatra mitranga ny ananonanonany. Tantara kely sady tena tsy nampozina no tsy nampino. Roa no lesona azoko tamin'ny Arlando. Voalohany ilaina ny fanabeazana ny ankizy 7 taona miakatra amin'ny resaka fiarahana lahy sy ny vavy. Faharoa, ho an'ny olona rehetra dia ilaina ny manankina ny fitondran-tena amin'Andriamanitra fa tsy mety any madoko teny.